mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ity fotoana manokana ity izay narantsika ny lesina ho an'ny lehibe amin'ity alahady ity. Alohan'ny dirantsika ny amin'izany anefa dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara izan-danitra mbola velosaorana anao izahay, mbola nomenao an'izao fotoana izao indray fa nay mandinika ny teninao. Tompo hifonany aminao ny tsy fahamendrehanay, tanao aminao mandrakariva izahay ary ataovy tsapanay isan'andro fa mila ny fahamarinana avy aminao izahay. Nohona ny angatahana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesina antsika androany dia manao hoe mahereza ao amin'ny Tompo. Mahereza ao amin'ny Tompo. Dinio ny famarana ny Paoly ny taratasiny izay fanairana ny ao amin'ny Efesiana toko 9 ny 10 ka hatramin'ny 12 izany asaiko ianao mba hamaky azy ao tokantrano ao. Fantaniana mipetraka dia hoe midika inona ao antsika kehitrina isika izay mpitolona ao anatin'ilay ady lehibe izay ifanandriana ny tsara sy ny ratsy io ikanady ataon'ny Paoly io. Antso mba hirotsaka anady no amaranan'ny Paoly ny epistily no an'ny Efesiana manko izay manasa ny mpino hiara-miady amin'ny fiangonana mba hanohitra ny ratsy. Antso ankapobe no anombohany azy manao hoe mahereza ozy izy ao amin'ny Tompo, ary averina indray izany antso izany manao hoe tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra. Rehefa avy eo izy dia averina ilay antso manao hoe averina mandrakariva ny maharezo amin'ny Tompo, tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra, dia hita taratra izany fa misy tanjona sy antony manokana no anan'ny Paoly an'io antso io amin'ny herin'ny maizina sy ny fanahy ratsy izay manjaka no atao anatin'ny ady. Avy eo dia lazain'ny Paoly amin'ny atsipiriany kokoa ny antsony mba hitafian'izy ireo ny fiadiana. Hoy izy hoe tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra hoy izy, ary tsy maintsy manao an'izany ny mpino mba hahajory ao anatin'ilay ady. Ka ny fehikibo, ny fiarovan-tratra, ny kiraro, ny ampinga, ny fiarovan-doha ary ny sabatra hoentin'ny miady dia voalaza ao anatin'izany avokoa. Asain'ny Paoly ireo mpino izay efa mitafy fiadiana sy vonona ny ady mba hanao tahaka an'ireo miaramila teo an-tanin'ady fahiny, izany hoe mivavaka. Teny fampiasa amin'ny ady ataon'ny miaramila sy momba ny fitaovam-piadiana no resahan'ny Paoly amin'ny iraka ampanaovina ny fiangonana, ka ny antso ataony dia tahaka ny lahateny fanao mialoha ny irotsahana an'ady eo amin'ny testameta taloha. Aseho an'i Paoly izany amin'ilay baikony voalohany hoe mahereza ao amin'ny Tompo sy amin'ny herin'ny faherezany. Ao amin'ny testameta taloha moa ny lahateny mialohan'ny ady dia manindry tsara fa tsy ny fitaovam-piadiana na ny tafika maro anisa lavitra noho ny an'ny fahavalo no miantoka ny fahombiazan'ny Israely ao amin'ny ady. Ny fiankina amin'ny fiankinana eo amin'ny fananten'Andriamanitra sy ny heriny kosa, izany ihany izany tena azahoana fandresena. Ny tsiambaratelon'ny fahombiazana dia tsy ny fitokiana amin'ny tenany fa ny fikifirana ary ny fahatokiana ny herin'Andriamanitra sy ny fanomezana fahombiazana azy ireo. Amin'ny mpahasahira dia antsitratra herin'ny Paoly izany hevitra izany eo am-piantsonan'ny mpino mba handray an'ireto hafatra telo ireto. Dia ny voalohany dia azoto amin'ny famitana ny iraka izay nampanaovana ny fiangonana. Faharoa dia mba hitandrina ny amin'ireo hery tsy hita maso izay misy fiantraikany eo amin'ny fiainany sy ny fijoana vavolombelona. Fahatelo dia mba hatsapa fa vonona ny fahombiazana azy ireo Andriamanitra, ary koa hatakatra ny mahazava-dehibe ny firaisan-tsaina sy ny firaisan-kina eo anivon'ny mpino ka hitandro an'izany mandrakariva. Izany lesona izany anie mba mpitombo hery ianao, mahereza ao amin'ny Tompo ary aoka hitafy ny fiadiana rehetra, ary tsarova fa tsy ny amin'ny herin'ny tena na ny herin'ny fahaizany no hoento mandresy fa ny fiankinana no tanteraka amin'Andriamanitra.
Amen. Reny masina tsara in-danitra, mbola misaotra anao zay ny amin'izany teninao izany, misaotra anao ihany koa zay manome taratra anay mandrakariva, ny amin'ny tokony iomananay sy ny hevitra rehetra mba hahafahanay mandresy. Dia mangataka aminao izay mba androtsaka ny fanahinao masina aminay tsirairay avy ianao, indrindra zay manaraka izao fandaharana izao, mba hitondra fandresena ho anay tokoa ny satria dia ankinay feno am-pelatananao ny momba anay tsirairay avy. Tonoana sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.